900 ireo olona isitraka rano fisotro madio ao ny komina Analaiva nitombo indray mantsy ny foto-drafitrasa napetraka. Foto-drafitrasa fanomezana rano isan-tokantrano ho an'ny daholobe sy ny niovy ny sampan-draharaha ary ny sekoly. Foto-drafitrasa maharitra mandeha amin'ny herin'ny masoandro foana no apetraka. Tafakatra 100,000 araka izany ny tapisitra ny mponina eto Menabe ny rano fisotro madio. Natolotra ny teo anivy ny komina Analaiva ihany koa ny foto-drafitrasa fanadiovana sy fidiovana hitandrona trano ny fahasalamana. Foto-drafitrasa avy amin'ny fiaraha-miasan'ny ministera ny rano fanadiovana sy fidiovana amin'ny alalan'ny fitalevam-paritra sy ny Helvetas Madagasikara. Nojerena nandritra ny fandaloan'ny ministry ny rano teto Moronava ihany koa ny olan'ny mponina amin'ny tsy fahazoana rano ara-dalàna ambany lavitra noho ny filan'ny mponina ny famokarana rano. Antony mampisy ireo fokotany sasantsasany minjaly rano. Nitsidika ny toeram-pamokaran'ny Jirama eto Tsimbabe moa ny minisitra ka nisy ny fanolorana fitaovana enti-mamany olana. Tombotsoa lehibe ho an'ny fampiroboroboana amin'ny famokarana ny fampiasana ny teknika agroekolojika. Teknika famokarana mikajy ny tontolo iainana no tanterahina tao amin'ny distrika Miandrovazy ny fankalazana ny journée des blocs agroécologiques an'ny faritra Menabe sy Melaka izay notanterahina ny 9 sy ny 10 aprily lasa teo. Io journée des blocs agroécologiques dia notanterahiny tetika SAGP-SAEP ho fampalalana sy fanasongadinana ny bloc agroécologique misy eto amin'ny faritra Menabe sy Melaka. Bloc agroécologique dia toerana voatokana ahafahan'ny tantsaha maromaro mivondrona mba hampiarana miaraka ireo fomba fambolena manaja ny tontolo iainana. Tao anatin'izany no nitsihana ireo toerana ny asan'ny tetika SAGP-SAEP tao Ambatolaha, Morafeno, Ambatomena efa mampiatra ny BAE sy ny tsihana ny vokatra agroécologique. Taratra tamin'izany fa resy lahatra ireo efa nisitraka ny tetikasa ary maro ny tombotsoa azo toy ny fanenana ny volalany noho ny fisian'ny anam-pamokarana biolojika eny an-toerana, ny fitombon'ny vokatra, ny famerenana ny tsiron'ny tany, ny fiakarana kalotaom-bokatra. Ao ihany koa ny fanasongadinana ny vokatra agroécologique amin'ny alalan'ny fametrahana tsena voatokana. Isaky ny commune misy bloc agroécologique. Isan'ny tanjona amin'ny fampiasana ny teknika agroécologique ny ampiakarana ny asikarian'ny tantsaha, ny ampiakarana ny karazan'ny sakafony, ny vokatra sy ny sosialin'ny tantsaha. Nisy ihany koa ny fanaovana jeritodiky ny asa vita sy ny fifanankalozan-kevitra tamin'ny alalan'ny atrikasa anaovana atsisika ho fitohizan'ny fanapariana ny teknika agroécologique. Misy ny GSDM tonga hanao an'ilay atsisika na plaidoyer ho fampariana an'io le bloc agroécologique io dia intégré izy amin'ity projet ity, izany hoe intégrena amin'ny resaka tsena. Izay no mahasamihafa azy hatramin'izay fa ny bloc agroécologique izany CTAS efa manao an'io daholo ny rehetrarehetra fa nijanona teo amin'ilay mamokatra sy resaka teknika. Fa amin'ity izany atao hoe intégrena any amin'ny marché sy ny hoe atao izay andresen-dahatra ny fanjakana sy ireo mpamatsy vola ireo hoe tsara ty approche ty dia tokony ho aparitaka eto Madagasikara. Izao zany izy vao manomboka manao an'ilay bloc agroécologique intégré tsika. Iarany salata amin'ny fampiroboroboana ny teknika agroécologique moa ny CTAS sy ny GSDM tamin'ny alalan'ny tetika SAGP-SAEP tanterahany AIM. Programa mpanjakana anoratana anaran'ireo feno 20 taona no mihoatra na manana kopiana tsy ny fisoratana anarana biometrika nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tao amin'ny tapany atsimo Miandrovazo ny 3 aprily teo raha mbola eo am-pandamenana ny fandefasana fitaovana any amin'ny tapany avaratra kosa ireo tompona andraikitra amin'izao. Tanjona moa ny ananganana angon-drakotra iray lehibe ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara. Ny teny filamatra moa amin'ny fisoratana anarana biometrika ity dia hoe izaho tokana olopirenena mandray andraikitra. Izany hoe io fisoratana anarana biometrika io zany dia hanamariana ny mahatokana ny olona iray. Tsy hisy intsony zany ny identitén'olona hoe olona iray nefa mety manana identité maromaro, izay hoe tsy hisy intsony zany zay zavatra. Ao anatin'ny fanaovana an'izay fisoratana anarana biometrika izay ihany koa dia betsaka ny tombony ho azo. Raha tsy teny fotsiny tsika ataoko hoe resaka
misy fifidianana biometrika ohatra, ny karapanondro biometrika ohatra, ny permis biometrika sy ny sisa kanefa kosa ao anatin'ny fananganana izay angon-drakitra zay tsika amin'izao fotoana zao fa any arindrinany rehefa tafatsangana izay angon-drakitra zay dia be da be ny zavatra ho azo tsoahana ao anatin'izay angon-drakitra zay fezaka tsangana fanjakana fa ny tombony aloha anatin'izao fisoratana anarana biometrika zao dia ho fantatra mazava ny isa sy ny mombamomba an'ireo olona zay tsy manana an'izay kopia zay ary nona fa hisy ny ezaka zay tao amin'ny fanjakana hanomezana kopia an'ireo olona reo rehefa fantatra hoe ireto ny isa ireto ny mombamomba. Namezako azy angamba ny tapany atsimo rehetrarehetra dia ataoko hoe efa samy ao anatiny izay fanatanterahana fisoratana anarana biometrika izay. Raha mahakasika ny olona vitan'izay fisoratana anarana biometrika izay moa dia manodidididina ny atao hoe 7-10 olona isan'andro eo isaky ny boriboritany zany no atao hoe efa nahavitan'izay fisoratana anarana biometrika zay ho aty amin'ny tapany atsimo. Ny any amin'ny tapany avaratra moa zany isan'ny Akavandra, Soaloka, Betsipolitra, Akondromena, Itondy dia any Tsirony Mandidiny atao hoe fitaovana natanterahana an'izay dia mbola ao anatiny fandaminana ny fandefasana an'ireo fitaovana reo any amin'ny tapany avaratra no zahay amin'izao fotoana izao rehefa tonga any amin'ny tapany avaratra ireo fotoana ireo fitaovana ireo dia manomboka ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra. 10 olona isan'andro isaky ny boriboritany moa no voasoratra anarana raha ny fanazavana. Anisan'ny toerana nazahoan'ny solombavambahoaka voafita ato amin'ny distrikany Mananjary ny Dr Randriarson Maurice vato betsaka ny teto Ambalaromba izay ao anatin'ny commune ambanivohitry Tsara Afatra tamin'ny fividianana solombavambahoaka iny. Araka ny fampanantenana nataon'ny solombavambahoaka dia tonga niaran'ny fety sy ny faly tamin'ny vahoaka ny tenany ho fankasitrahana azy ireo ka omby iray no novonona ho nofokenina amin'ny tampihavanana. Nijery ny lafiny fampandosoana ihany koa ny solombavambahoaka toy ny fanatsarana sy fanorenana fodrafidrasa ny sosialim-bahoaka ary ny fanohanana ny tanora. Kay dia fantatry Mbalaromba ny zanany, fantatry Mbalaromba ny anazy dia nandresy tamin'ny fomba avy dia avy député DM teto kareo mena tehaka kely anareo tokolatoko ny fitimy famalo ny masara fihavana mbola député dia nametraka topa-salamana teto mbola zaho médecin inspecteur metehaka kely aloha zay rafa amin'ny raha igny rehefa avy eo dia zahay mivory Antananarivo agny io dia hoe hoe sy manaiky député DM raha sy misy CSB Tsara Afatra monsieur le maire hiakatra Antananarivo zahay io dia iresaka ministre ny fahasalamana hoe mbola misy commune vaovao Mananjary sisy hôpitaly ka dia ataotsika amin'ity agny izy io monsieur le maire faharoy magnarak'izay toy ny pralamy mianary zay sy mera nandritra an'izay fotoana rehetra zay dia hoy izy hoe mba ampio koa monsieur le député andoko n'ity commune Tsara Afatra ity satria sy mitovy amin'ny commune rehetra Tsara Afatra fa varangarana idirana megna Mananjary ary symbole manokana ny distrikany Mananjary ny pont Zilazila isaky tonga ny vahiny dia makasary eo amin'ny pont Zilazila dia hoe atamin'ny antafaloko ansika io Tsara Afatra hitaloko izao tokolatoko sy zany ihany mbola ho be ny ataosika eto mbola ho asesika ziro daholo eto provisoire fotsiny ity andihizanareo ariva Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 12 aprily teo ny fisoratana anarana biometrika eo an'hita ato amin'ny faritra Vatovavy. Etsika natao hiraketana ny angona biometrika sy ny biografika ny olo-pirenena tsirairay mihoatra ny 12 taona.
tanjona amin'izany ny hamantarana ny mombamomba sy ny mahatokana ny tsirairay ary ny tahirizana izany ao anatina angon-drakitry ny fanjakana mba tsy ho very manakizay raha ny fanazavana. Ny fisoratana anarana biometrika dia fanangona ireo singa mampiavaka ny olombelona tsirairay avy mba handreketana ny angon-drakitra misy ny malagasy rehetra. Ireto singa ireto no jerena manokana amin'izany dia ny lavatondro, ny ati-maso, ny endrika ary ny sonia. Ny olom-pirenena 20 taona mihoatra no antsoina isoratra anarana ety amboloany ary entanina hitondra kara-panondro na kopy lava na vavolombelona arakaraka ny zava-misy. Aorian'ny fisoratana anarana dia mahazo ny laharana tokana famantarana azy ny tsirairay izay ampiasana eny amin'ny sehatra samihafa ka ahafahana misitraka tombontsoa maro. Maro ny tombontsoa ho azontsika rehefa mandeha ity angona ity. Eo ny fananana angon-drakitra azo antoka sy voaro amin'ny malagasy rehetra. Fahazahoana laharana tokana famantarana na ilay ataontsika hoe numero unique, izany hoe itsika tsirairay ireo zany dia samby anana numero, ka iny numero iny no hoentintsika eny amin'ny tampandrara rehefa misy service tadiavintsika manaraka. Eo ihany koa ny fanavaozana nomerika, ny fitantanan-drara-panjakana, fanafoanana miendrika kolikoly izay efa voalaza ny solombavam-bahoakantsika iteo. Ary ilayntsika io numero unique io dia efa andokatra compte tsika ny orinany, compte banque io na mandeha any amin'ny CNAPS na rehefa hanao passeport isika. Ary indrindra koa avy amin'olona azahoantsika n'ilay kara-panondro biometrika. Eny anivon'ny fokontany no akanany andindiny ny ahafahana miroso amin'ny fisoratana anarana biometrika ho an'ny olom-pirenena 12 taona no mihoatra raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fananana nasionaly Hayat boxe savate française ireo mpikatroka ato amin'ny seksionany mananjary amin'izao. Ho fanohanana azy ireo dia nisy ny fampitaovana natolotra azy ireo hoentina manao fanazaran-teny. Ndeto zahay mpikarakara misahana ny section ny boxe savate eto mananjary. Ny maharesilahatra anay hanao an'izao fanomezana fitaovana izao dia tsapanay miezaka ataon'ireo ankizy ireo, tsapanay miezaka izay ataony mba hiatrehana zany championnat national zany. Ary hitanay fa mety ho lasa lavitra zareo amin'izao fanomanantena ataon'izao. Ka dia mino zahay ary matoky fa hiezaka koa izy ireo dia izay manosika anay manome torotanana ara-pitaovana satria ny fitaovana koa no entina manazatra tena. Tsara ny vokatra tato anatin'ny taona maro ny fandimby raha ho an'ny mpikatroka boxe savate française eto mananjary ary tanjona ny azahoana vokatra tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny lasa. Tsy nisy taona tsy nandalovana ka tsy nazahoana rehefa niatrika satria ny 2023 nanomboka 2021-2022 nisy an'ireo anatin'isiny dia 2023 participé 5 médailles d'or dia 4 médailles d'argent tamin'ny 2023-2024 tany Tuliara fa tsy afaka niatrika indray ny 2025 moa tsy nisy mihitsy zany tamin'ity 2025 zao iarahantsika mahitsy zao ny fanomanana izay efa tena telo dia telo ny fotoana satria raha ny PTA-ny fédération rehefa namonjy fankalazana ny savaty eran'izao tontolo izao dia efa tongotra dia tongotra tokoa ilay fotoana. Efa betsaka ireo tanora mpikatroka ny Hayat boxe savate française eto mananjary amin'izao. Araka ny tetiana
mpandalo Silamina ary fandaharan'asa napetraky ny lehibe ny faritra Atsimo andrefana ny Général Olivier Miansoa dia efa tafiditra ao anatin'ny herinandro fahatelo irosoana amin'ny fanatsarana ny tanànan'ny Toliara ny fiadidian'ny faritra Atsimo andrefana. Talohan'izao dia efa nisy ny fanadiovana ny manodidina ny birao ny faritra sy fionana tamin'ireo mpiara-miasa sy ray aman-dreny eto an-tanàna. Amin'izao herinandro fahatelo nandraisana asa izao dia niroso tamin'ny fanamboarana ny lalana Simba manoloana ny kianjan'ny Maître Andaboly ny alarobia 9 aprily 2024 teo. Nitohy teto amin'ny bazary Sakamay izany ny alakamisy 9 aprily 2024 dia nasiana fanamboarana ihany koa ireo lalana ratsy izay miteraka fitohanana na embouteillage eto amin'ny bazary Sakama. Fiara-miasa amin'ny fiadidian'ny komina ny Toliara Ambonivohitra hitohy eo amin'ny lalana ratsy ao sans fil ny asa. Vous troisième semaine, nous avons le début de farce. Qui fait ça, Toliara, je suis venu. Quand ils sont là, ils font la Jai, là, naïo, Hacham Jai. Il y a un yas, on a eu quoi, on a Toliara, Bagniara, comme les début de farce. On a eu dans l'assemblée, Christine, j'ai connu Hada, il y a un yas, on a eu Bahampiasa, Baham famille, anti-Toliara. Malanga tsika ty fa zay ilanareo raha manahaka an'izao ary izao tena misaotra anao lehibe ny faritra aminao zavatra vitanao izao tena mihetsiketsiky anao. Efa antaonany maro no tsy nisy fanatsarana toy izao ny eto amin'ny bazary Sakama. Midika izao fa miroso amin'ny fanavaozany ny tokony andraikitra ho ity ray aman-dreny. Hita koa zany fa tena makasitraka ny faritra voavozy zay satria izy zany no angady sy rafa hitanao fa efa betsaka ihany accidenté tamin'ny lalana toy nandritra ny 10 taona zay sisy mpijery nefa raha zay ankehitriny izy rehefa tonga dia efa mbola telo herinandro ihany na eo azy efa hita fa zava-dehibe ny zavatra misery efa zao ny zavatra mifaingana aingana mba ho ambonimbon'izao fotoana zava-dehibe. Iangavianaraka izany rehetra mba hanaraka sahady ny fandaminana mba hafana miroso amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny tanàna mba hiara ifanome tanàna ihany koa amin'ny lehibe ny faritra Atsimo andrefana. Miantso ireo tanora namana mba hiverina ifampiresaka mba hisian'ny fitoniana ireto mpianatra Universitén'ny Toliara. Marin'izy ireto fa ny mpianatra anjerimanontolo rehetra no fototsy ny fahombiazana nanala ny fitondrana izay nisy teo aloha. Aoka isika tanora ZNZ mba tsy ataony ireo mpanao politika fitaovana ka ho amporisihina hanakorontana na hanonga-panjakana dia tsy misy mahazo tombotsoa amin'izany hoy izy reto hatrany. Aoka isika tanora ZNZ mba tsy ataon'ireo mpanao politika fitaovana ka ho amporisihina hanakorontana na hanonga-panjakana izay tsy misy mahazo tombotsoa amin'izany. Miantso ireo tanora namana mba hiverina hifampiresaka mba hisian'ny fitoniana. Ambaranay fa izahay mpianatra anjerimanontolo rehetra no fototsy ny fahabeazana izay nanala ny fitondrana izay nisy teo aloha. Lazainay ihany koa fa anisany nanampy anay mpianatra ireo kapisaty izay angady sy vina hitana izao fitondrana fanavaozana izao. Hamafisinay etoana ihany koa fa tokony tany amboalohany tamin'ny tolona izay nitarihitsika tamin'ny 20 septambra ireny no tokony nanjavana ireo anjim-panjakana izay takihinareo horavana ankehitriny izao. Ka noho izany avela malalaka ireo anjim-panjakana izay mijoro amin'izao fitondrana fanavaozana izao fa tany demokratika i Madagasikara ary ny antenimera-pirenena ihany no sisa anjim-panjakana voafidy migaranty izany. Hafatsahantsika mpitolona ZNZ aoka mba hisy fifampiresahana aminay aty amin'ny faritra fa isika rehetra izao no soroka niarany lanja tongotra niarana minja ka napitsoaka ireo mpambotsy firenena ary ho anareo ray aman-dreny manerana ny nosy miangavy anareo mba tsy hiady an-trano ka hikarama fanakorotanana ho an'ireo tanora namanay satria tsy mahasoa antsika izany. Ndao tsika hiara hanova ka hanampy izao fitondrana fanavaozana izao. Ndao isika hiara hanova ka hanampy izao fitondrana fanavaozana izao hiantrany ireto mpitolona ZNZ. Ho fanamafisana izay nilazay namana teo aloha mitodika amintsika GNZ manerana ny Madagasikara. Isika rehetra no nametraka izao fitondrana fanavaozana izao eo amin'ny toerana. Koa ny zavatra angatahanay izay misolo tegna ny mpianatra amin'ny Université de Toliara dia aoka isika tompoko
hanampy ny fitondrana amin'izao. Raha ohatra ka misy hevitra tsara avy amintsika tanora dia izay hevitra tsara izay ro hoentintsika hanatsarana ny fitondrana fa efa tsy lahara-pahamena intsony ny korontana amin'izao fotoana izao. Andasontsika io concertation nationale izay atao afaka fotoana vitsy. Dia eo tsika no mamaritra hoe izao ny tsy ampy amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Afaka mitenitsika rehefa vitany concertation nationale. Dia mankasitraka atsika dia miangava atsika mba hitony ho an'ny GNG rehetra manerana ny Madagasikara. Tanora lahy sy vavy mitotaly enimpolo isa mpisehatra amin'ny tontolon'ny asa tanana no nisitraka fiofanana mahakasika famadihana fako tonga akora vaovao ho lasa vokatra azo jifaina eny an-tsena. Fanofanana tanora izay fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana sy ny WHH izay mbola mitohy amin'izao tetikasa pasat 4 nanomboka ny zoma folo aprily na amby roapolo sy roa arivo ny fiofanana izay atao ao anatin'ny eninandro. Misy information izay atao aty Atsimo andrefana iarahana amin'ny WHH izay tetikasa mbola vovainto amin'ny direction générale de l'artisanat ka misy fanarahana efa nanomboka tamin'ny fitomboan'ny pasaty voalohany ka zao hatramin'ny pasat 4 fa zao fampirana le izy arrêté Atsimo andrefana no nanotafana nyity formation de recyclage izay anofanana artisan misa mandeha vaky tsy mandeha par vaky izy aloha dia vaky mizara vaky telo aby ny vaky voalohany androany misy roa kilo dia mivaky faharoa latsinainy dia mivaky fahatelo aorianan'izay. Ny avy eo amin'ny Senam na Centre national de l'artisanat malagasy no mampiofana ireo tanora. Karak'izay zany dia tongeko zahay avy amin'ny Senam manatanteraka ny fiofanana ny fanodinana amin'ny fako tonga akora vaovao. Rehefa tonga akora vaovao tsy dia tsy fako manana tanjona lehibe zany zay mata zany fampiofana zany. Voalohany dia ny azahoana manena ny fako isan-tokantrano. Zay zany tanjona anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa dia hanana asa vaovao zany olona izay misitraka n'ity fiofanana ity satria ny zavatra izay tanterahany eto dia ahatonga asa vaovao amin'ny olona. Ny anankiray fahatelo mahakasika indrindra ny asa tanana izay mahazava-dehibe any amin'ny Senam dia mijaly amin'ny akora ampanao asa tanana. Fa ao anatin'ny famoronana izao kosa dia tsy manana olana zany veto-tiliana zany manapaka akora vanim-Tananarivo fa ity recyclage ity zany dia ilay tena zavatra efa miasa no ahodina avy amin'izy ireto. Ny fikasana avy ao amin'ny Senam zany dia hoe izay olona misitraka n'ity fiofanana ity aoriana izay afaka vetsivetsy dia anana asa vaovao ary hiaina ny fako any an-tokantrano anana saika efa vaovao ihany koa ny olona amin'ny alalan'ny asa tanana. Tafiditra ao anatin'ny ezaka avy amin'ny fitalevam-paritsy ny asa tanana Atsimo andrefana fanomezana sehatra ny asa tanana. Dia marina ihany koa zany fa mifarany fiofanana dia misy marika firegistrahana na certificat ho atolotry ny avy ao amin'ny ministera fankasitrahana ny fampimenjay anjara. Ny tanjony eo amin'ny raha fitalevam-paritry ny fizahantany sy ny asa tanana no jerena dia miezaka izahay io manome sehatra ny mpanao asa tanana. Satria na io arana izay hoe miandraikitra io fizahantany izay ny fizahantany koa tsy afanisaraka ny asa tanana satria ireo fizahantany raha tonga amintsika ty dia mividy asa tanana. Fa ny fako anisan'ny manome produit manome vokatra afaka jifaina na tsy natao amin'ny vahiny ihany fa ny antsika tokotany toerany mampiasa an'ireo andavanandro. Mbola mandalolana sy zedra maro ny tontolon'ny fiompiana makamba eto Madagasikara taorian'ny fandalovany vananaretina nahazo ireo makamba taona maromaro lasa izay. Na dia izay na aza dia tsy mitrahatra manao ny ezaka rehetra amin'ny fanatsarana ny lafin'ny famokarana makamba izay ireo orinasa tavela mijoro ankehitriny amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao momba ny fiompiana makamba ary ny fampifanana ireo biolojista ao aminy. Ny fiompiana makamba zany amin'izao fotoana izao raha eto Madagasikara dia mandeha fotoan-tsarotra. Naho talohany 2012 azafady dia nisy ferme maromaro teto. Nisy ferme anaky 5 fa tratra ny aretina izay antsoina hoe maladie des points blancs na hoe white spot dia ringana daholo zany ny ferme rehetrarehetra fa ny Akoalma irery ihany zany zao no anisan'ny ferme 6 miangana ary mbola mamokatra. Satria tsy maintsy mila
fandraisana andraikitra lehibe eo amin'ny biosécurité fa naizany na tsy zany moa ny anjaranay amin'ny maha pionnier anay dia ny manohitra any ary manaporofo fa mahavita zavatra tsara isika malagasy mihoatra ny any ivelany. Naharitra 3 volana teo ny fiofanana narany reto biologiste 5 rahalahy reto izay misahana manokana ny fiompiana makamba. Io fampiofanana io dia tena anatin'ny andraikitra sy adidin'ny HSM satria ankoatran'ilay hoe fampianarana manaraka ny rafitra LMD dia mampianatra ihany koa zahay manofana ireo olona efa miasa na mbola tsy miasa aza fa mamaly manokana ny filan'ireo orinasa misehatra amin'ny fiompiana sy fambolena anaty rano eto Madagasikara na amin'ny resaka toe-karena manga amin'ny ankapobeny zay vita zay fampiofanana natao anatin'ny 3 volana zay dia zareo ma zany navoaka androany amin'ny fomba ofisialy io izy 5 rahalahy. Ilaina le fampiofanana satria ny Akoalma manokana zao dia tena orinasa zay manaraka fenitra biolojika ary izy ihany no orinasa mpamokatra makamba eto ambony tany manana ny label rouge. Dia dikan'izay be dia be ireo fenitra zay tsy maintsy arahina ka mila ananan'ireo mpiasa indrindrandrindra ireo biologiste ireo zany inona ny zavatra tokony ho hainy sy arahiny momba n'izay zavatra zay. Fahatelo moa zany zay ataoko hoe amin'ny ankapobeny fampiofanana ohatran'izao dia anisan'ny ahitana taratra sy andraikitry ny université ny HSM no resaka eto fa ny université manokana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara. Ny anay manokana moa zany amin'ny lafin'ny ranomasina dia toe-karena manga ny tsy maintsy ho resahako na dia hoe tsy hoe salotra ny adidin'ny ministera ao fa zay ny zava-misy zany. Mivondrona ho iray ireo mpitarika ny tolona avy amin'ny fikambanana maro samihafa nitry ny tolona nitranga teto amin'ny firenena ny taona 2024 lasa teo. Tafiditra ao anatin'ny vy napetraka izy ireo ny joro ny ho feon'ny olom-pirenena ary hiaino sy hampita ny entaentan'ireo vahoaka eny fotony mba hahatonga ny fanavaozana ho tena misy sy haharitra eto Madagasikara hoy ny filohan'ny fikambanana mijoro ity. Izy io naiga tamin'ny tolona miaraka tamin'ny tanora teny kianja dia mivondrona mametsaka an'izay hoe arofanina zao fitondrana amin'izoro zao dia efa manana ratsa era Madagasikara ary nitanjona anay ity zany dia era Madagasikara ary efa maro ireo faritra izay efa nanangananay an'izany miezaka hoe mijoro arofanina ary mampita ny lalan-tsain'ny vahoaka amin'izao anatin'ny fanovana sy fanavaozana izao dia miezaka izahay mampita an'izay hoe fampandrosoana eny fotony zany hoe miainga avy fotony fampandrosoana dia mitarika ny olona miainga amin'izay hoe foto-kevitra anatin'ny fanovana toe-tsaina izay. Mijoro amin'ny distrika 7 mandravitra ny faritra ny fikambanana ahafahana mijery ny entaentan'ireo vahoaka eny fotony raha ny fanazavana. Amin'ny asa sosialy ny FFM ihany koa dia efa nidina ifotony ny alohan'izao fametrahana zao mijery ny entaentan'ny vahoaka hoe inona ny maharary ny vahoaka. Amin'izay fotoana izay zany ny FFM no hamaly izay entaentan'ny vahoaka zay. Rehefa mijoro eto amin'ny faritra Otomasiatra ny FFM dia misy ny ireo coordonnateur amin'ny distrika mandrafitra ny Otomasiatra. Ireo coordonnateur ihany koa dia efa mijery ifotony ny olana izay hovaliana amaliana ny vahoaka izay maharary azy. Natsangana ny sabotsy 12 aprily 2024 lasa teo teto Fianaratsoa ny fikambanana FFM na ny fanilo ny fanavaozan'ny Madagasikara ary nametrahana ihany koa ny mpandrindram-paritra eto Matsiatra ambony izay fikambanana hitondra vina sy fanavaozana vaovao ny firenena. Tsy ao anatin'ny korotana sy ireo toetra ara-mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ireo ny GNZ aty Fianaratsoa. Mijoro ny foto-kevitra efa mijoroana hatramin'izay kosa nefa izy ireo raha ny nambarany. Manara-maso sy miezaka hanatsara ny firenena hatrany nefa ireto tanora GNZ eto Fianaratsoa. Maro ny savorovory sy korotana eto amin'ny firenena. Manoloana an'izay dia manao izao fanambarana izao izay fa tsy anatin'ireny korotana ireny izay GNZ Fianaratsoa. Fa kosa mijoro tokoa zahay ao amin'ny foto-kevitrinay hatramin'izay. Manentana antsika tanora rehetra any amin'ny nasionaly tsara ny foto-kevitratsika fa kosa hoento amin'ny filaminana. Izany hoe avelao ny concertation hamaritry ny tandrotsika. Raha ohatra ka hoe
tsy anatin'ilay concertation nationale ny tanjotsika dia afaka manao an'izay tsika fa kosa amin'izao fotoana zao dia azotsika atao anefa ny manaraka ny filaminana izay ataony fanavaozana itsika tsy pour sady tsy contre fa kosa manaramaso sy miezaka ny hanatsara ny firenetsika. Anisany raha anjara tamin'ny fihaonana voalohany tamin'ny fikambanana mijoro fa ny fanavaozan'ny Madagasikara ty ihany koa ireo fikambanana mijoro eto Fianaratsoa mba tena hampandroso ny faritra mahatratra ambony tokoa ny vina hoentin'izy ireo hoy ny ray aman-dreny Randrianarivony Philippe. Angaty nananana sy vinatana amin'izao hevika daholo satria maharay aman-dreny azy. Eo ihany koa mampanolo-tsaina manokana ny filohan'ny fanavaozana azy dia tonga ny membre bureau ny fanilo ny fanavaozana Madagasikara nangataka tolo-tanana tamin'ny ray aman-dreny PDG Rasolo ary izao zavatra izao rehetra tanteraka dia tolo-tanana avy amin'izany ray aman-dreny be moa maromaro izay fikambanana fondation mafy eto izay niferana ihany fa dia manohana ny mpitondram-panjakana tarihan'ny colonel Mikael Randrianarivona filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ary manome tanana ihany koa izay rehetra manohana izao fitondram-panjakana izao. Apotika tanteraka ny FCE izay fiaran-dalamby mampitoy ny fatra sy distrika maro nandritra ny 70 taona ny asany izay. Tsy tonga ny manakara intsony ny fitaterana fiaran-dalamby eto Fianaratsoa ity raha ny fanazavana. Maro ihany koa ireo mpiasa tsy voalohany karama nomboka ny taona 2024 sy ireo misotro ronono izay mbola tsy misitraka izany. Zava-dehibe ho an'ny fanjakana mijoro ankehitriny ny famerenana ny FCE ary ho jerena akaiky ireo nanapotika natoan'ny FCE tsy afaka miasa intsony hoy ny ministry ny fitaterana. Tena fitaovam-pitaterana ny asa ho an'ny vahoaka tokoa izany FCE izany ary nampifandray faritra maro distrika maro commune maro tao anatin'izay 70 taona izay na mahaolana be dia be teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny vahoaka noho ny nahafahany tatitra an'ireo vahoaka tatitra ny entana mba nampifandray an'ireo faritra ireo. Ankehitriny dia laza miara-mahitsitsika ny zava-misy ankehitriny fa tena anisany potika tanteraka ny FCE rehefa tena nijery an'ilay atelier sy ireo fitaovana rehetrarehetra izahay teo dia anisany tena mampitomany mahita an'ilay izy hoe zao ve sisan'ny hafarany. Izay ilay itenenako teo amin'ny voalohany hoe mifamaofao taony tsara sy ny ratsy dia ty amin'ny fahasivy fotoana zany dia fitaovana anankiray sisa zany mampitoy ary anankiray izay mbola manana aretina ihany koa izay tsy ahafahana tonga hatrany Manakara. Raha ny vina araka ny voateninao teo tamina présiden'ny syndicat SSM nidina taty rehefa natsony ny syndicat teto anivon'ny FCE mba hijery ny tena fahavoazana tato ary eo ihany koa ny fahavoazan'ny mpiasa satria tao anatin'izany ireo mpisotro ronono dia anisan'ny tsy voakarakara tao anatiny. Izay ny edivanay ankehitriny moa zany izy ankehitriny dia efa nivoaka tamin'ny conseil des ministres efa hiditra amin'izay hoe ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanomezana ilay fisitrahan'ireo mpisotro ronono ny fisotroana ronono. Eo ihany koa ny karaman'ny mpiasa izay 7 volana izay tsy nisy raha taon'ny taona 2024 dia raha nitatitra voaray efa nahazo karama 2 volana sy tapany izy tamin'ny farany taona. Efa miezaka izay zany amin'izao eto amin'ny tondra ny ministera mba hanafainganana ny fijerevana n'io karama io. Anisan'ny lara-pamena ny famerenana ny fandehanan'ny FCE ity sy ny fanamboarana n'ireo simba ahafahana manohy ny fitaterana ao anatin'ny vohezaka. Ahafahana mijery ny famerenana ara-materialy sy teknika zany ilay mbola velona ao sisa dia ny ahafahana manafatra ny piesy izay tena tokony ahafahany mandeha izay mamerina n'izay fampifandraisan'izay. Izay ny foezaka indrindra ny atenatenany sy ny lavitrezaka dia ny ahafahana mijery famatsim-bola mba manavao tanteraka an'ireo infrastructure rehetrarehetra izay efa hitantsika fa tena efa tranainy dia tranainy tokoa ary mba tsy ampitsangamenatra ny faritra izay anankitelo ny voatonona teo zany izay eto Matsiatra ny any Fitovonany
Madagasikara ny any Avatovavy izay mampitohy an'ireo faritra ireo sy ireo distrika ireo. No amarinany herinandro lasa teo ny fankalazana ny 70 taona ny FGE na ny Fianarantsoa Test izay natrehiny ny ministry ny fitaterana sy ireo tompona andraiki-panjakana teto an-toerana. Nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny fisoratana anarana biometrika ho an'ny faritra Antsinanana. Fisoratana anarana amantarana ny mombamomba ny olona iray sy matokana ny tsirairay. Fanamorana ny fikirikirana ny atao taratasy, fampihenana ny osika sy kolikoly ary mampiena ny filarana rehefa mikarakara taratasy eny amin'ny biro-panjakana no tombony azo amin'ny fisoratana anarana biometrika hoy ny tompona andraikitra. Aritra sy 10 andro ny andiany voalohany amin'ny fisoratana anarana biometrika eto Toamasina. Le fisoratana anarana biometrika moa zany dia tafiditra ao anatin'ny politika ny fanjakana amin'ny fametrahana fahizina tokana ho an'ny olom-pirenena malagasy rehetra. Azontsika lazaina hoe dingana vaovao eo amin'ny fiainan'ny firenena zany izy ity satria ny olona feno 20 taona ny mihoatra amin'ity taona 2024 ity no hanombohantsika an'io fisoratana anarana biometrika io. Mazava ho azy fa ho alaina ny empreinte digitale zany na ny lavitondro ny olom-pirenena tsirairay avy ohatran'izay koa ny sarin'ny endriny ary ny sarin'ny anak'Andriamasina na ny atimasina ozy izy tsika ireo zavatra ireo ampinan'ny mombamomba azy efa mahazatra antsika tahaka ny anarana sy ny fanampinanarana ny karapan'olom-pirenena ny adresy ary ny daty sy ny toerana naterana dia ireo zany no mandrafitra ny maha-izy azy ny olona tsirairay avy ka amin'izay fotoan'izay dia ahazo laharana tokana amin'ny fahizina izy ireo na le ataontsika hoe numéro unique d'identité zany d'identification mba ahafahana manavaka ny olona tsirairay amin'ny olona hafa. Mazava ho azy moa zany fa ny olona rehetra izay misoratra anarana ao anatin'ity enrôlement biométrique ity dia olom-pirenena feno ary misitraka ny zoma olom-pirenena zay na eo amin'ny lafin'ny fiahina ara-tsosialy zany zay na eo amin'ny lafin'ny tolotra ara-panjakana isan-karazany na ihany koa amin'ny fifandraisana amin'ny sehatra maro isan-karazany zany izay ilana n'izay fahizina zay. Izy ty moa zany tafiditra anatina ataontsika hoe opération aloha zao ataontsika zao zany hoe opération mandritry ny 3 volana manomboka androany ho an'ny préfecture ny Toamasina zany manerana an'ireo distrika 7 mandrafitra azy. Ao aorianan'izay dia hiverina ho asa mandraharaha andavanandro ny lehibe ny boriboritany zany ny fanaovana enrôlement biométrique. Izay tsy midika hoe hiandritsika vahoaka ty Antsinanana akory fa manaraha roatra nio 90 andro anaovana opération io tsika mba amitana faran'izay be indrindra ny enrôlement biométrique ny mponina atao anatin'ny faritra Antsinanana zany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny pacte ny fisoratana anarana biométrique ho an'ny Toamasina ny 9 aprila lasa teo. Maro ireo sampan-draharaha voakasika sy simba ny rivodozaka izany teto Toamasina anisan'izany ny fitsarana izay nahitana fotodrafitrasa maro simba. Ankoatra ny fahasimbany ny fotodrafitrasa teto amin'ny fitsarana dia teo ihany koa ny olana amin'ny jiro izay naharitra fotoana ela ny tsy fisihany ho fanalana fahasorenana amin'ny zavanisy sy ampisy famporisiana amin'ny asa tao dia nantanteraka tsangatsangana sy fiaraha-misakafo ary niala voly tao amin'ny filaota ity kely ireo mpiasan'ny fitsarana teto Toamasina ny 10 aprila lasa teo izay natana ny fitsarana ambaratonga voalohany, ny fitsarana ambony ary fitsarana misana ny vola sy ny ady atao amin'ny fanjakana eto Toamasina. Tonga nanautrana azy ireo ihany koa ireo tompondraikitra ny fitsarana misy atao anatin'ny faritany Toamasina toy ny avy any Firivan-Tsinanana, Maroantsetra no Sainte Marie ary avy ao Vatomandry. Ny antony dia tsotra, nandalovan'ny rivodoza mafy dia mafy Toamasina gezany niteraka fahasimbana sy fahasorenana teo amin'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-monina zany dia nahatsapa zahay mba ho fiarahana amin'ny faly satria na any an-trano na any am-piasana dia sahirana daholo
ary mbola misy aran-jiro tsy vita hatramin'izao a dia anaovana fety aloha zany mba hanadinona azy moa mbola tsy nanao tratran'ny taona izay fanao na isan-taona izay ato amin'ny fitsarana eto Tomasina rehetrarehetra tsy avahana zany io a na ny personnel na ny magistrat na ny greffier dia solon-tena zany zay reto hitanareo reto manao an'izay zavatra zay ampisehoana fa mirahina ary mifankatia ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fitsarana ato anatin'ny faritany Tomasina izany dia natao mba hamora ny fiara-miasa ao anatin'izay fahasarotana ny asa zay misy amin'izao fotoana ho an'ny mpiara-miasa rehetra zay tsy tonga amin'ny manaraka mba ho tonga satria hitantsika eto ny avy an'ny Maroantsetra tonga eto ny avy an'ny Sainte Marie tonga eto ny amin'ny Fenerivo Atsinanana tonga eto ny Vatomandry ny eto an-tampon-tanàna moa zany efa iaraha mahita midika zany fa tsara ny fitantanana sy ny fitondrana amin'ny maha olona ato amin'ny fitsarana Tomasina. Simba ny tontolo iainana ao anatin'ny Universitén'ny Tomasina ankehitriny taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Gezany ny fahasimbany ireo azo sy fakona velan'ny Rivodoza no antony ny farimbana niaraka nanadio sy namboly zanak'azo misy arivo tao anatin'ny Universitén'ny Tomasina arak'izany ireo mpianatra ao amin'ny ENS izay miofanao mpampianatra ao amin'ny Universitén'ny Tomasina ny zoma 10 aprila lasa teo fanadiovana ao anatin'ny campus mba iverenany fahadiovana sy tontolo iainana madio no tanjon'ireo mpianatra. Ny fandalovan'ny cyclone Gezany teto amin'ny faritra Toamasina indrindra tamin'ny Universitén'ny Toamasina dia maro ny zavatra simba toy ny hazo simba tanteraka ny endriky ny Universitén'ny Barikadiby. Noho ny fahatsapan'ny mpianatra izay fahasimbana zay dia ny mpianatra ENS eto Toamasina dia nanatanteraka famboleka-kazo miisa 2 fotro amin'ny androany sady nagnadio ireo tokotany zay naloto noho ny rivotra Gezany zay. Agnatin'izay dia isoragna manokatra zareo amin'ny DRED nagnome zanak'azo zay nentina nambolegna. I fambolen-kazo zay nataon'ny mpianatra ENS teto ihany dia amampana be zay dia matsapa ny mpianatra manokagna no nanao le organisation amboly hazo mba iverenan'ny université am'ilay endriny sy tontolo maitso. Habibina tanteraka nazo ilay zazavavy nisy namony tany Moramanga ny zoma 10 aprily teo. Araka mifantatra avy ety lafy Ambatondrazaka izy io ary andro vitsy no nijanona ny tao Moramanga niaraka tamin'ny reniny noho ny familomanteny. Vao tsy hita ilay zaza dia nandefa fampahafantarana tao amin'ny mpitandro filaminana sanaparitaka izany tranga izany tao amin'ny tambazotra tserasera ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana ary ny namana saingy ny hariva vata mangatsiaka ny fatotra tanaty gony no hita ny fianakaviana teo an-tokotany. Zany tapany maraina mbola niaraka taminay rehefa teo amin'ny 2:30 teo izy zany a dia tsy hita tsony hoe nakaiza nandanany rehefa isakafo zay tamin'ny 12:00 a hitady anazy dia teo zay vao nikoropaka hoe tsy hita le zaza iny tapany hariva iny zay nitady azy a tsy nahita azy raha tsy efa naterin'olona mifatony efa iny hariva iny tokotokony teo amin'ny fito sasany tena nateran'ilay olan'ilay zaza. Avy eo zay a napandreny ny polisy talohan'izay moa zay efa napandre polisy fa efa nahita an'ilay fata zany a zay vao miverina tany amin'ilay polisy ihany nanao namerina an'ilay resaka misy eny nofolosany tao anaty gony moa zany ilay zanako dia nifatorany tanany sy ny tongony ary ny tendany avy eo ankendany ilay izy dia maty nataony tao anaty gony. Manao antsoavy mba hikaroana navandoza ny fianakaviana nasitrika tao amin'ny fahasanandrazany tady lafy Ambatondrazaka ny vata mangatsiaka ny tompo vavikely. Antony zay verina fa tokony anatanterana an'izany na ny lolololo na ny hoe disadisa fiarahamonina tsy nisy zany zavatra zany fa dia abibina fotsin'izao no natao ka dia zavatra tianay ho apetraka angamba dia mangataka ny tompon'andraikitra ara-panjakana mba hanao fanadiadiana lalina amin'ny fikarohana zay navandoza fa mampalahelo ny zavatra toy izany raha ohatra ka vitavita ho azy foana ilay olona nanao ny tsy mety fa dia mangataka izahay amin'ireo tompon'andraikitra ny polisy izay nanao fanadiadiana ny mpitondra fanjakana rehetra mba hanao ny fikarohana lalina dia lalina mba ahitana an'izay navandoza zay ngamba no azonay lazaina.
maro eo aretina miparitaka amin'ny vatana raha tsy voatsabo ny aretinify. Ny fihinanana sakafo misy siramamy amin'ny tany ambony sy ny tsy fampitsakafo no isan'ny antomatonga ny aretinify indrindra ho an'ireo ankizy. La santé des dents est très importante parce que lorsque c'est une infection qui peut aller dans tout le corps. Et en plus, c'est très important parce que ça fait mal. Alors, la vie n'est pas normale. Les enfants ne peuvent pas bien étudier parce qu'ils ont mal. Et ce mal, ça retourne toute la tête. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas suivre seulement parce qu'ils ont mal aux dents. Et comme nous voulons une bonne éducation, c'est pour ça qu'on fait les dents. Et aussi, on fait des missions médicales pour les yeux. Parce que si l'enfant ne voit pas, alors il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, il ne peut pas comprendre ce qu'on fait en classe. Et les dents et les yeux sont essentiels. Et bon, j'espère aussi que avec cette... S'il vous plaît, parents, ne donnez pas tellement de sucre à vos enfants, ne donnez pas cette chose que vous achetez ou qu'ils achètent là. C'est une dépense d'argent et ça fait mal aux dents, très très mal aux dents. Ho fisoroana ny aretinify ahafahan'ny mpianatra Salama Arabatana nisy ny fitsaboana nify maimaim-poana teto amin'ny EPP Anosindrafilo niarahana tamin'ny vahiny tsara sitrapo misehatra amin'ny fanabeazana ny fampandrosoana ary ny fahasalamana. Tanana na ny ray aman-dreny na ny mpianatra eo amin'ny sehatra fanadiovana sy fanadiovana ny vatana ny nify sy misehatra ny aton'ny sekoly dia isany anetana ny faritra atao anatin'ny faritra mahakasika zany fitadiovana zany sy ny fanadiovana. Toa isorana manokana zareo amin'ny Madagasikara satria isan'ny zava-dehibe eto amin'ny fampandrosoana ny faritra ny asa ataon'ny zareo miaraka amin'ny faritra ka mianaran'ny lehiben'ny faritra rehetra manontolo zany toranay isorana sy fampasitrahana indrindra satria tsy mijanona eto amin'ny EPP Anosindrafilo ihany fa amin'ny EPP maromaro eto tanàna atao anatin'ny graine sy ny sisy koa Anambatondrazaka. Ankalazana isaky ny alahady aorian'ny Paska ny Paska ho an'ny fiangonana katolika orthodoxe araka ny fanazavan'ny Montpera izay mitondra ny fiangonana katolika orthodoxe russe eto Ambatondrazaka ny mbola fanarahan'izy ireo ny calendrier julien no antony. Na izany aza samy nanambara ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty ny Paska izay ankalazaina midika ihany koa fandresena. Zao vao mankalaza ny fetin'ny Paska ny orthodoxe satria ny orthodoxe dia fadra-panaja an'ilay calendrier julien izay niainany tamin'ny andron'i Jesoa Kristy ka tsy maintsy hajaina zany ilay alahady manaraka ny Pakajiosy zany tsy voatery alahady iny fa mandritra ny herinandro dia manaja an'izay ny kristianina orthodoxe. Ary ny zava-dehibe moa zany dia ilay misy afo masina zay raisina isaky ny Paka any Jerosalema dia ny patriarka na ny papa ao Jerosalema no mandray an'izany amin'ny alalan'ny fahagakana mantsika kristianina rehetra dia tokony ho modely ahay fankaty satria i Jesoa Kristy tompontsika no nandresy ny fahafatesana mba hamonjeny antsika. Tanbary midadasika amin'ny refy 3 hektara ny lasibatry ny ahitany isan-taona eto amin'ny commune Ambovory district Amparifaravola. Manana fahazotoana sy fihezana amin'ny fambolena ireo tantsaha ary io no antom-piveloman'izy ireo. Tanbary izay tokony amokatra hatrany amin'ny 3 alina taona isan-taona saingy noho tsy fampindrano. Ezaka verimainy izany. Zara raha misy vokatra miakatra, misy aza tsy misy antenainy. Tsy lavitra akory fa 12 kilometatra miala ny tanàna sy ny Tanbary eto Ambovory. Misy ny barazy Nantsomangana, saingy tsy misehatra rano avy amin'ny todrano io ny Tanbary. Manoloana izany dia manao antsoavy noho ny fijaliana ireo tantsaha, mangataka izy ireo mba hisian'ny fitarian-drano amin'ny Tanbary io, mba ahafahan'ny tantsaha mamboly indroa ao anatin'ny taona iray. Taona farany dia taona ihany no mba nandraisana vokatra dia tamin'ny taona 2024. Misy nefa ny farihy lehibe izay manana velarana 300 hektara ao anatin'ny commune Ambovory ihany izay azo tarihana tsara amelomana ireo Tanbary 300 hektara ireo. Noho izany raha voasarika io rano dia azo inona fa afaka amboly vary
indroa isa-taona izahay ka mety hamokatra hatramin'ny 3 taona isa-taona. Dia ny vahaolana tokony ho atao mangataka zay aminareo mbaratonga ambony agny amin'izao fotoana satria bareraka mihitsy no miasan'ny paity isan-taona ka tsy barazy ny atao fa saviana rano ny Antsimangana ary tsy mampatsy antoka ny agnavan'ny Antsimangana zany fa mety mba saviana ahoatra atia amin'ny balaziny Ambovory asianany savika rano ahoatra mandeha Ambovory. Nandritra ny fitaraina ny reto mpamboly teto Ambovory reto ny nanamariny ny ben'ny tanàna fa tsy fitokonana no natao fa fangatana. Zany dia mangataka aminareo fitondram-panjakana izahay mba hijery akaiky an'izao fahavoazana misy aminay zay mianjady amin'ity commune Ambovory ity fa efa miravoravo tanana ny vahoaka noho zany fahasahiranana amin'ny tsy fisin-drano zany. Ny zavatra natao teto dia tsy grevy fa fanehoana ny zavatra misy mahakasika ny haintany ato amin'ny faritra commune Ambovory. Tetikasa mifanindran-dalana amin'ny fanavaozana ny fitantanan-drara-panjakana ary singalay tena ilaina ny fisoratana anarana biometrika ho ny tompona andraikitra. Mifandraika indrindra amin'ny fanavaozana ny fitantanan-drara-panjakana dia anisan'ny singa voalohany tena ilaintsika izy io zany. Hitondra rivo-baovao eto amin'ny firenena ny fisoratana anarana biometrika indrindra amin'ny lafin'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy ho ny vepanina fianaran-tsoa. Ity dingana ity dia fandaharana asa ny fitondram-panjakana amin'izao fanavaozana zao ny rosona amin'ny resaka digitalisation indrindra moa fa amin'ny fandraisana anarana tokana zany hoe tsy misy zany ny mety mitovy endrika na mitovy anarana na mitovy taona naterana any anatin'ny resaka fisoratana anarana zay ho an'ny olombelona tsirairay. Ho an'ireo olon-tsotra hitondra fanatsarana amin'ny fikirakirana ny antotan-taratasy indrindra fanatsarana no avy ny taranaka ny fampiasana ity angona biometrika ity. Alakamisy 7 avril 2024 teo no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny Trampokon'olona tapofina ny Ambositra ny fisoratana anarana biometrika ho an'ny faritra Moromania aritra 3 volana latsaka kely ny asa ezahana ho tafiditra ho avokoa ireo olom-pirenena 20 taona miakatra mitoy teto amin'ny commune ambanivohitra Ivato Centre mo ny fanokafana izany.